Riavana malalo amin'ny tompo ankasitrahana feno itsika mianakavy ato amin'ity tokantrano ity. Manaraka izao fahitalavitra amin'ity TV izao. Ho ampitombona ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny famezam-pahasoavana maro be samihafa izay ao amin'ny fanahy masina. Miarabanao ihany koa pasteur Randriano Malala Hertina Davidson. Manana fiadana tompona pasteur Tofy miarabantsika mianakavy tompoko. Tsy hoe fahazarana akory fa tena fiainana satria ny vavaka no rivotra na ny atmosfera zay mamelona ny fanahintsika sy momba ny tenantsika iray manontolo ary zay indrindra no mahatonga ny baiboly miteny manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ka nandehantsika aloha mialohan'ny herisoantsika ao anatin'ny fampianarana zay ho ataontsika eto androany hivavakantsika. Andriamanitra ray eo mankasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Manana nyity fotoana lehibe sy goavana ity zay ahafahanay iray mitoro ny teninao sy manambara ny filazantsaranao amin'ireto olona maro be ireto. Misy ray aman-dreny tanora, misy zaza madinika ihany koa zay manongilana ny sofina mijery azao fahitalavitra izao, tena hoe manana etaeta dia aray zavatra avy aminao izy ireny Andriamanitra. Misy kosa nefa nireo zay mbola misalasala ary misy mihitsy aza atao anatin'ny tokantrano ato no mifandrirotra manao hoe alefaso tele io, dia misy tay nefa tsy resy lahatra fa te hijery zavatra hafa, te hijery fandarana hafa. Misy ny lina atao anatin'ny tokantrano anaraka an'ity fandarana ity. Tompo, raha mijery an'ity fandarana ity izy ireo ka maheno an'izany feo any fivavaka izany dia engane mba hitovy hevitra aloha ny fianakaviana ao anatin'ny 20 minitra eo naraka ty fandarana ity, satria izao fandarana izao no aina ho an'ny mahazoazo izy miteninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary ihany koa mety hanova tantara sy pejy vaovao eo amin'ny fiainan'ireto olon'ireto ny fianona an'ity teny androany ity. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hambomba anay sy hameno anay ary handrakotra anay eto amin'izao toeran'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ihany tompoko, toy ny mahazatra antsika tia indray moa zany dia tena fahazarana mihitsy ny mamitipitina ny lesitsika farany teo, satria dia misy amintsika moa zany mila averina amintsika ny teny ohatran'izay mba ahasoantsika. Misy any koa tsy naraka tamin'ny omaly dia raha nanaraka tsara tsika dia naresakitsika ny GENESISY toko 4:20 hatreo amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 2 no nojerentsika tamin'izay fotoana izay namabona ny loto, zany hoe babo i lota niaraka tamin'ny mpanjakan'ny Gomora sy Sodoma sy Zeboima sy maro samihafa izy teo, anaky 5 angamba izy teo. Ina moa nahatonga an'izay? Vokatry ny fanapaha-kevitry lota sy ny safidiny no nahatonga izay ataoko hoe loza ny tatao teo amin'izay pasteur Hertina ka nahatonga azy ho babo. Tsy vitany hoe babo fotsiny fa lay fananana zay noarinana ndrika ny taona maromaro, lay fananana zay azony tamin'ny fitakosonana tamin'ny Abrahama. Satria moa efa noazavaintsika teto foana ny hoe ny olona anankiray zay mitakosona amin'ny olo-pasoavana matetika dia tahin'Andriamanitra. Ny olona anankiray zay manao connexion amina olo-pasoavana dia tahin'Andriamanitra pasteur, satria i Abrahama dia ilay voasoratra manao hoe ho fitahina tokoa ianao, ary ny vavan'i Jehovah mihitsy no efa niteny manao hoe ho tahina zay manisy soanao ary ho zonona zay manosona anao. Ka i Lota dia anisan'ny nanisy soan'i Abrahama ary vokatr'izay indrindra dia notahina i Lota. Fa indrisy anefa fa tonga ny fotoana nisarana izy anankiroa ary efa nisaraka izy ireo nomeny Abrahama mihitsy ny safidy hoe safidio ny toerana zay alehanao, dia ny safidy ny zavatra zay taka ny mason'ny nofony izy dia ireo tany mamokatra, tany feno arenan-kibon'ny tany azo everina hoe manana rano madio, raha manana rano fisotro madio, zany no safidiany Lota. Ary fa tsy nievitra na dia kely akory azy izy ny zavatra ara-panahy, te tsy an-tany namokatra ny tany, be arenan-kibon'ny tany ny tany, be rano ny tany, fa ny tontolo ara-panahy kosa dia feno fahavetavetana enidoza indray ny tany teo amin'ny tany Sodoma sy Gomora zay faritra nisy anoata amin'izany fotoana izany.
ary vokany de zao izay safidin'izay no nahatonga azy ho babo niaraka tamin'ny Sodoma sy Gomora. Zany hoe tena nidiran-doza ratsorona ilota. De tahakan'izany ry havana malala amin'ny tompo rehefa tsy haitsika tsara no safidin'ny lalaka izolo atsika de mety hiteraka fahababona sy fahampitera eo amin'ny lafim-piainatsika zay zavatra izay. Ary zany ene no angatana mandrakariva ny taridalan'ny fanamasina satria ny baiboly de miverimberiny eto foana ny hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Rehefa tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra tsika de lasa manonao foana de midofotra any amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Firifiry moa ny olona mivoaka ny trano isanandro mandeha le tsy mivavaka de antsy amirenireny fotsiny tsy hita zay atao, lasa mandeha mitrosary, lasa mandeha makatsy makarony efa tsy mitondra ninina kory rehefa mody de lasa tsy mandeha am'zay loany le fiainana satria tsy mba manaiky ho tarihany fanan'Andriamanitra. Ary zany no amporiseana anao hianatra amin'ny baiboly ny manontolo ianao an'ity sekoly biblika ato amin'ity fandarany ity en Genesisy toko faha 7 ny lesitsika izao. Eny pasteur Tina zay aloha zany ny famitipitianatsika. Tsy haiko raha misy fanampanazavana ny am'izay famitipitiana an'izay. Angamba tonga de mitotsika pasteur vakina avy hatrany toyan'ny tantara. Eo amin'ny Genesisy toko faha 7 dia ny andiny ny faha 13 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tonga ny anankiray zay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo zay nonona teo ankazo terembitany Mamre Amorita rahalan'ny Esikola sy Anera fa ireo de olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nahareny Abrahama fa lasako babo ny rahalany de nitondra ny omby kely ny 700 izy izay efa nainiady ka nanentsika hatrany-dana. Dia nitokotoko amely azy noho ny alina izy sy ny andevulahany de namely azy izy ka nanentsika azy hatrany Hoba izay eo avaratry Damaskosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy alota rahalany sy ny fananana de nampidiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjaka Sodoma itsenan'ny Abrahama teo andohasany save lohasan'ny mpanjaka zany. Rehefa niveriny izy avy nandrisan'ny Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isaorana ne Andriamanitra avo indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao de nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra. Ary hoy mpanjaka Sodoma tamin'ny Abrahama mehoany olona fanofananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka Sodoma izao efa nanangatanana tamin'i Jehovah Andriamanitra avo indrindra zay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy andray nataretra na fehikapa aza am'izay rehetra mety ho anao andraho ataonao hoe izao nampanankarenan'ny Abrahama afa-tsy izay efa nohoan'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona zay niaraka tamiko de Anera sy Esikola ary Mamre aoka ho raisin'ireo ny anjarany pasteur Ertine. Ia zava-dehibe zay pasteur ao anatin'ity toyan'ny resadresaka zay tsy maintsy fanaovantsika indray anio. Efa voafitipitinao teo moa zany ny teo aloha fa ny lesona azo tsoahana eto indray misy zavatra anankiroa no resantsika eto zay manambara hoe rehefa Andriamanitra pasteur ny miasa tsy misy masakana, raha Andriamanitra ny miasa tsy misy matohatra. Ary ampahireziko tsara atsika menakavy ato anatin'ny tokantranao satria misy amintsika ny indraindray tena mafy loatra ny ady hatreny, mavesatra ny ady hatreny, mavesatra ny olana trena nandray tao anatin'ny tokantranao to nefa apiny zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Ary ndraindray ianao de mametra-panontaniana mihitsy ndraindray hoe fa ay zany Andriamanitra, mafy loatra ny ady hatrehako, mavesatra ny ady hatrehako. Za pasteur tena tia-pahery an'ireto olo reto raha tena miaraka aminao Andriamanitra tsy misy aresy anao zany. Amen. Mazava foana ny voalaza amin'ny baiboly raha Andriamanitra ny momba atsika iza no atohitra atsika. Raha Andriamanitra ny momba atsika iza ny matohitra atsika. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona voalohany any fa lehibe zay ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Lehibe ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Matetika tsika andresana teto pasteur ny farany teny hoe
misy olana randraytsika tia andeha amin'ny fihevitsaranofo fihevitsaranofo kanefa tadidio fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mitsofoka amina fihevitsara-panahy tsy maintsy mitsofoka amin'ny hoe ahoana ny fijerin'Andriamanitra azy ahoana ny ataon'Andriamanitra ao ambadiky ity zavatra trehako ty ny raha fitiana zao ty tantara vakianao teto dia zao andiny fatelo amby folo ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay no natao kazo terebi tamin'ny Mamre Amorita rahalahin'ny Eskola sy Aner fa ireo dia olona vita fanekena tamin'ny Abrahama ary raha nare Abrahama fa lasa kobabo ny rahalahiny dia nitondra ny ompikely ny valo amby 1telonjato izy ary rehefa nahay niady ka nanenjika tranodana dia nitokotoko amely azy no ny alina izy sy ny andevolahiny dia namely azy izy ka nanenjika azy atrano oba izay ao avaratana Damaskosy ary napodin'ny fananana rehetra izy ary lotaralahany sy ny fananany dia napodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka jerenao nge pasteur io ady teo io raha le nijeren'ny ady teo aloha tsika nresantsika omaly dia firenena efatra ny ady tamina firenena 5 le firenena nisy an'ry izy ty ry tsy Abrahama fa ry Lota firenena anakefatra dia niady tamina firenena anaky 5 dia hitanao tsara fa resy ry Lota resy ny fireneny resy teo an'lohan'ireo fahavalo ireo mpanjaka ireo nefa ny nahagaga ndray eto pasteur dia zao i Abrahama eto izay tsy firenena akory izay tsy firenena akory ary tsy foko akory ary mbola i Abrahama eto mbola tsy foko akory fa olona kely taizataiza olona vitivity teo izy dia natratra 300 lahy dia rery no fahofaniny tao dia ohatrany hoe lasa ohatrany hoe miaramila mbola tsy firenena akory Abrahama fa tanàna kely nefa afaka nandresy firenena 5 jerenao amin'izany nge pasteur lay fiasan'Andriamanitra fomba tsy takatry ny saina le firenena efatra matanjaka tsy naharesy an'le fahavalo fa i Abrahama zay tsy firenena akory fa tanàna kely afaka nandresy an'ireo tsy resin'ireo le firenena anakefatra ireo afaka nandresy firenena 5 i Abrahama nefa tsy mba firenena ray akory fa tanàna kely izay no manaprofo pasteur fa Andriamanitra afaka miasa foana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny azotsika atao foana za pasteur dia nampianatra an'izay tamin'ny herinandro ambony tao am-piangonana hoe mahaiza foana midery an'Andriamanitra fa ny olona rehefa mahay midery an'Andriamanitra ny mpino indrindrandrindra ny kristianina ao anatin'ny ady ny falinao ny olona manko pasteur rehefa ao anatin'ny ady dia zao monimonina menomenina mametsiny an'Andriamanitra ary ny devolony ray zany derainy mahery aloha ny devoly aloha tena dadany le fahavalontsika aloha tena matanjaka tena zoso dia menomenina ny olona mametsiny an'Andriamanitra ny mpino indraindray nefa ao anaty ady fa tsy fanao zany pasteur fa rehefa manalika ady na manahoana ady atrenao dia derainao Andriamanitra omenao voninahitra Andriamanitra ny fomba fanomezana voninahitra an'Andriamanitra pasteur mizara roa ny ray amin'ny alalany hira fiderana fa ny ray amin'ny alalana vavaka tsy voatery menomenina foana ianao fa afaka mame voninahitra amin'ny vavanao hoe tompo mahery ianao vitanao i Jesosy matoky anao lehibe ianao raha dia ny fahavaloko ireo resinao na manahoana na amin'ny fomba fijerinao ary hoe tena tsy possible io tsy vitako io raha mijery ny olana manodidina anao tory zana higadra hilentika afabaraka rava fa ao anatin'ireny ry havana tsy ny problema no eritseretinao an-tsaina tao be dabe tsy ny olana no eritseretinao an-tsaina be dabe fa raha ny olana no eritseretinao dia tsy maintsy hiteny foana ianao hoe maty androany afabaraka androany tena reraka androany potika fa Andriamanitra no ome voninahitra raha tianao Andriamanitra hetsika ao anatin'ny adinao raha tianao Andriamanitra hetsika ao anatin'ny olana raha tianao Andriamanitra hetsika ao anatin'ny problema raha tianao Andriamanitra hetsika ao anatin'ny zavatra sarotra dia zavatra anankiray ihany pasteur tovo mila mahay mideran'Andriamanitra le olona na le olona mahay mihira dia feno hira fiderana ny fiainanao na le olona mety tsy mahay mihira dia feno fiderana ihany vavanao fa
de raha ho amin'ny vavanao tompo mivavaka ianao de miteny amin'ny tompo vitanao io Jesosy manaiky anao a tompo lehibe ianao lehibe noho ny fahavaloko ianao lehibe noho ny tendrombohitra eo an'loko ianao lehibe noho ny olana ianao lehibe noho ity aretina mahazo aty ianao io a pasteur mitovy foana raha ohatra ianao zao marary ohatra zao marary le olona de mitovy foana le hoe ay maty a mama marary aye mijaly aye maty aye mitovy foana io raha ohatra ianao ka hiteny hoe misaotra Jesosy io sitranahy manafaka ianao hoe lehibe ianao tompo mahery ianao tompo a azanao mitovy foana samy minainaina ihany ka raha inainaina ihany maninona raha maninainaina manome voninahitra an'Andriamanitra olo io dia metsy iny olo io dia hitaraina fa ao anatiny ianao le mahay manome voninahitra an'Andriamanitra iny eo Andriamanitra no milatsaka tsehatra pasteur manao zavatra ary Abrahama natakatra zavatra ohatrany zay tena tonga ny Abrahama tsy natahotra eritrereto hoe firenena anakefatra aza tsy naharesy maika ianao rery zay tanàna kely fa i Abrahama efa nalala ny secret hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy ary Josafata koa nge pasteur nanana secret ohatrany i Josafata indray andro rehefa avy ny firenena anankidimy koa izy iny iady taminy Moabita teny Amorita teny tany andafin'ny Jordana koa izy iny firenena dimy de iady amin'ny Josafata tam'izany firenena Joda rery ny iady amin'ireo firenena dimy reo fa ozy izy mivolaza amin'ny baiboly manao hoe tahaka ny fasikeny amoron'ny ranomasina ny miaramila ny fahavalo tahaka ny fasikeny amoron'ny ranomasina ary raha nahita an'izany Jonathan de mpanjaka Jonathan de tena mivarahotsana hoe tena Josafata azavady raha nahita an'izany Josafata mivarahotsana izy pasteur ahoana ny diavana ny reto ino izy ty reto fahavalo reto miaramila ohatra ny fasikeny amoron'ny ranomasina nomen'Andriamanitra azy ny secret Josafata ny lalana ivoanao eo andahana manangana koralina ndahana manangana koralina manangana ianao mpihira idiran'i Jehovah fiaingona masina manangana bidera de natsanga ny Josafata ny bidera koralina de reo no nataony elo lalana ny mpitaritafitra reo no nideran'Andriamanitra de vao nanomboka nidera reo de nikorontanin'Andriamanitra tany amin'ny fahavalo rehetrarehetra tany nisaviritaka ny fahavalo nisaviritaka ny fahavalo izany no anisan'ny secret pasteur i Paul sy Silas vao hidy tao atramo-maizina fa ny baiboly de nilaza fa rehefa tonga ny mamaton'alina teo amin'ny 12 alina de nideran'Andriamanitra sy nivavaka Paul sy Silas tao atramo-maizina de ny ororo nisy ororo tany mafy de mafy de tonga de nirodana ny tramo-maizina nisokatra ny varavarana rehetrarehetra de afaky Paul sy Silas tamin'izany fotoana zany hitanao le izy ny zavatra nitranga pasteur de zao raha ny baiboly ny jerena tsy ny isan'ny fahavalonao ny mamaritra ny fandresenao na ny faresenao tsy ny fitaovam-piadiana io ampelantananao ny mamaritra ny fandresenao na ny faresenao tsy ny isan'ny miaramilanao na ny angezan'ny tanjakao ny mamaritra ny fandresenao na ny faresenao na ny fafahambarakanao fa arak'izay lazain'Andriamanitra hoe raha momba anao Andriamanitra raha miaraka aminao Andriamanitra na firy fahavalonao tsy maintsy resy io pasteur fa ny secret de zao ao anatin'ny yady pasteur de raha ho Andriamanitra ome voninahitra Andriamanitra aza mijery hoe tsika vitsy noho ny fahavalo tsika ohatry zao fa na de vitsy ary ianao tsy ny herinao tsy ny tanjakao tsy ny fahaizanao no afaka aresanao na ampandresanao fa ny fomban'Andriamanitra anao raha Andriamanitra ny momba anao tsisy atohatra anao tsy mivolaza amin'ny baiboly ary zay natonga ny Abrahama na resy pasteur miracle ane zany i Abrahama irery nanavitra ny Lota de avitry Lota sy ny akonany niaraka tamin'ny fireneny Sodoma sy le olona babotany tamin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa miaraka Andriamanitra pasteur tofy zay mety sy lay voalaza amin'ny teny soratra masina pasteur tena manao hoe tsy misy mahasakana an'Andriamanitra tsy asa na be na mivitsy tsy miankina amin'ny amaron'ny miaramila ny fahavalonao no afahanao mandresy ary fatatsika ombenombeny hoe tsy nialavan'ny Goliata akory no mahatonga ny Davida ivarahontsana fa na 4 metatra i Goliata na 3 metatra izy na 10 metatra izy na 30 metatra izy raha mbola tsy mitovy amin'Andriamanitra ny abeany de azo atao foana ny mandresy azy satria ny fahefana faratampony dia avy amin'io Andriamanitra io pasteur ertiny fa nisany zavatra anankiray
tena nisan'ny goavana i pasteur ny fototry ny fandraisen'ny Abrahama ihany koa dia ny fisehoan'ilay mpisoron'Andriamanitra avo indrindra atao hoe Melkizedeka. Ny voasoratra eto moa dia hoe mpanjakan'ny Salema izy, fa any amin'ny bokin'ny Hebreo any a dia sady tsy manandray izy no tsy manandreny fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Zay ny toerana misy an'ny Melkizedeka. Dia azo heverina fa ilay ty komandiny miaramila ny Jehovah ty na ity mpisoron'Andriamanitra na ity mpaminan'Andriamanitra ity no anisany nanohana ihany koa any i Abrahama. Raha mamakytsika any amin'ny bokin'ny Joshua toko 5 dia ny andininy fahadimy amby folo dia misy ilay lehilahy anankiray le hoe komandiny miaramila ny Jehovah ihany koa rehefa androdana ny mandany Jeriko ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Dia marina be le teninao teo hoe tamin'ny alalan'ny fiderana no nandrodanana ny mandany Jeriko, fa saingy izao ilay fiderana ihany koa dia niampy ny fomba n'ilay komandiny miaramila ny Jehovah. Zany hoe misy olona ihany zany midera pasteur fa tsy mahatsapa na inona na inona, fa le izy tena miaraka amin'ny fanatrehan'ny fanamasina, miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatina fahamasinana, ao anatina fahamasinana, tontolona fahamasinana na tonga ny Melkizedeka mpisorona nanatrika teo, na tonga n'ilay komandiny miaramila ny Jehovah nanatrika teo. Satria raha tadiditsika tsara, ny Joshua dia anisany nanitrikitrika mihitsy melohan'ny tanany Jordana dia izy manao hoe manamasina ny tenanareo fa rampitsy dia anao fahagagana aminareo Jehovah. Ary zay le fahamasinana zay torotenina nataony Joshua ka niainany vahoaka ny Israely zay no nahatonga ity komandiny miaramila ny Jehovah ty zay niseho tampoka amonjy an'reto zanak'Israely eto, ny zanaky mandany Jeriko zay no heverina hoe anisan'ny manda matevina sy tena sarotra indrindra. Kanefa teo anoloan'ny zanak'Israely dia atao moramora foana ny zavatra natao tamin'izany rehetrarehetra izany. Niodidina telo amby folo teo amin'ny mandany Jeriko io zareo, ary tamin'ny fotoana ataoko hoe inindroa amby folo dia mangingina tsy dia be resaka, fa tany amin'ny fahatelo amby folo dia lasa amin'izay ny anjomara, lasa ny hira-piderana nataon'ny korala dia indrodana ho azy ny mandany Jeriko. Zay le hoe nisy fomban'Andriamanitra tao, nisy tanan'Andriamanitra niasa tamin'ny alalan'ireo mpaminan'Andriamanitra sy ireo mpisoron'Andriamanitra tahaka ny Melkizedeka sy ilay komandiny miaramila ny Jehovah. Any amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray miresaka Josafata ianao to dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Josafata tokoa pasteur Ertina dia hoe mino any Jehovah dia ho tafatoetra ianareo, mino ny mpaminany dia ambinina ianareo. Zany hoe vokatry ilay fahatokina sy ilay finoanan'Andriamanitra, vokatry ilay finonan'ilay mpaminany Jehovah tamin'izany fotoana zany dia anisan'ny miteraka fandresena lehibe ho an'ny Abrahama pasteur Ertina. Ny zavatra nahagaga tokoa pasteur dia hoe ompy kely, zany hoe ndika le ompy kely dia ohatran'ny karazana miaramila kely mpanampy tao amin'ny Abrahama 870. I Abrahama amin'io mbola tsy mana-taranaka no niady tamina mpanjaka 5 dia ndeha hoeritreretintsika fotsiny zany ataontsika somary manao ohatra kely tsika hoe manana miaramila atao hoe 9,000 isan'isan'ireo, dia safe zany any amin'ny 3 alina no any no miaramila niady tamin'ny i Abrahama. Zany hoe ampazaton'ilay miaramila le mpanjaka no niady tamin'ny Abrahama. Ary reto olona niaraka tamin'ny Abrahama reto koa raha tsy hoe akory olona zatra mpiady, fa ny tena marina amin'ireo dia olona mpiompy reo, olona mpamahana ny ondriken'ny Abrahama reo, mpiandro ondry any an-tsazy, zay ny tena asan'ireo. Fa maninona izy no nandresy? Satria zay le hoe fomban'Andriamanitra pasteur Ertina. Ny zavatra anankiray misy fomban'Andriamanitra dia tsy maintsy mireusira foana. Ohatra zao anao raha be lehibe amintsika ndraindray mieritreritra manao hoe tsy hitako mihitsy ty izy atao, tena very hevitra voaroka tamin'ny asa dia tena mafy ny mahazo ana. Misy fotoana miresaka amina olona dia miasa any amina any amin'ny toeram-piasana anankiray izy 3 alina ny karama na 4 alina raha be indrindra, dia mbola roahany le mpampiasa azy ihany koa izy avy eo,
de rehefa roman'le mpampiasa de mbola entina ambavaka ihany mbola anaiky le patron mbola iverinao amina karama kely ohatran'izany zany hoe misy karazan'olona zany pasteur tena very hevitra mihitsy hoe vola kely ohatran'izany no tena mahavery azy de mbola entina ambavaka ndray mbola iverinao zany moa le nofonono sasany kanefa za zany miteny antsika ozy hoe amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika raha misy fomban'Andriamanitra ny asany tanatsika misy fomban'Andriamanitra ny zavatra ataotsika dia miteraka fombiazana foana ny zavatra io ohatran'izany koa na de ataoko hoe eo amin'ny asan'Andriamanitra na ny asa fanompona na raha miresaka ndray momba ny fiangonana na pasteur atsika de lay tenin' Jesosy eny le miteny manao hoe indro zany momba anareo mandrakariva ambarapatonga ny fataperana zao toy zao de marina zany ka raha misy fomban'Andriamanitra ny asa fanompona zay atao de zany teny pasteur hoe tsy maintsy mandray sary tsy maintsy tafavoaka foana le izy fa raha vo tsy eo Andriamanitra be dehibe ny olona manao asan'ny tompo fa ny tompo tsy miara-miasa aminy satria ny antony misy fahotana tafiditra ao misy tsy fahamasinana ao misy tsy fahamarinana ao misy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ao ilotany mpanompon'Andriamanitra ihany fa ilotany eny takosina tamin'ny Sodoma sy Gomora de niara-baby tamin'ny Sodoma sy Gomora tany ka nataoko hoe nibebaka azy lota tany nyantsoantso lota tany hoe ataovy mandresy Andriamanitra nga nisy fandraisina ho an'ny lota satria lota niara-petsapetsa tamin'ny fahotana tao dia potika tao anatin'ny niara-baby tamin'ny Sodoma sy Gomora tao fa i Abrahama lay nanana ny fitondratena tsara nanana fitondratena masina nanana tahotra an'Andriamanitra no niatika n'ilay mpanjaka anankidimy sy ny miaramilany de moramora foana ny fandresena zero tsara raha mamaky anao ny baiboly tsy de misy ezaka be nataony Abrahama de manahoana ny teo e fa de gaga fotsiny hoe resy fotsiny tsotro zao le mpanjaka anankidimy zay nifanandrina tamin'ny Abrahama satria misy fomba an'Andriamanitra tao amin'ny i Abrahama tao pasteur etina zany be avana dia lesona anankiray zay tena tsara ho fantatsika ozytsika teto maly ny Korintiana voalohany toko fadimy folo andiny fa telo amby telopolo manao hoe ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara zany hoe ny mahampanompon'Andriamanitra ny maha-kristianina tsy ao anatina rindrina efatra tsy ao anatina hoe za pino arika zao ny anay fombanay tsy zay fa ny maha-kristianina de fiainana miaraka amin'ny Kristy fiainana miaraka amin'ny Kristy ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra pasteur ato amin'ny maky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ato amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina de eo amin'ny andininy fa efatra amby folo nanomboako azy zao ny vaky ny teny aza mety asiana zioka tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny oraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana inona ny ombonany mazava sy ny maisina inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala ary inona ny oresan'ny anjarany misy ny tsy mino ary inona ny ikambanany tepolon'Andriamanitra ny sampy fa isika no tepolon'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe olona eo aminy sy andeha eo aminy aho koa mivoay eo aminy ianareo ry oloko koa mivoay eo aminy ianareo ka ho Jehova ary aza maneno zay zavatra tsy madio ary izao ny ray ianareo ary ho rainareo aho ary ianareo ho zanako lasy ho zanako vavy zero tsara misy fepetra tsara mihitsy apetraka amin'ny baiboly manao hoe aza mety asiana zigo tsy tonona anareo zany hoe ndraindray zany tsika pina any no mametraka zigo efa tsy atonona de mbola anaovana ihany ikambanana amin'ny tsy mino inona ny raisany mazava sy ny maizina fahotana sy ny fahamasinana inona ny imbonany mazava sy ny maizina tena mipetraka tsara ny zany rehetrarehetra zany ary zany pasteur etina na tonga ny Abrahama tena hoe nandresy izy vokatry lay hoe tsy nitakisona ny tamina zavatra ratsy mihitsy rehefa dinianao ro ohatra hoe miverina any amin'ny lesona tany am-piandohantsika de jero tsara fa itera sy naora lay rahalahany Abrahama de tavela tao arana tao de nanoromponenana tao nefa le toerana tao arana mbola feno fahotana be mihitsy fa i Abrahama no nanaiky an'ilay antson'Andriamanitra ary zay antson'Andriamanitra zay tamin'ny Abrahama zay de nytanyremany tahaka ny anaka Andriamaso satria ny olona vo antso pasteur tsy amin'ny feo anankiray hoe natson'Andriamanitra iny foana fa le antso mitoy de mitondra vokatra ara-panahy sy vokatra eo amin'ny lafim-piainana zay antson'Andriamanitra izay zava-dehibe zay pasteur marina de marina ny teninao teo fa anisan'ny tena navoan'ny lota de izy le diso tsy hoe diso fa tena nitakosina mihitsy tao amin'ny Sodoma sy Gomora ary efa naveritsika tetombenombeny moa zay ny tera-doza ho azy sy ny taranany zay ary eo foana no ananaratsika ny olona hoe rehefa manao zavatra
tsika pasteur raha marina tsy afaka miala eto amin'izao tontolo zao hoe tsy maintsy miaraka amin'ny olona zao tontolo zao miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity fa sangy izao na miaina eto amin'izao tontolo zao ary ianao possible ianao afaka ianao tsy voatery ifampitakosina aminy tsy voatery ifampitakosina aminy tsy voatery ianao mifanao zao tontolo zao tsy voatery ianao mifanao zao tontolo zao za pasteur tena tia an'izay fiainana zay za mifandray amin'ny olona rehetra za tia mitsikitsiky amin'ny olona rehetra za miaraba amin'ny olona rehetrarehetra fa resy lahatra ny tenin'le mpitoro teny ray zay hoe ataovy namana ny olona rehetrarehetra ataovy namana daholo fa aza matoky olona nandray ary ny olona rehetra ataovy namana daholo izao ataovy namana daholo ny olona rehetra fa aza matoky olona nandray ary dia ny any zavatra tsy dia mba fanaoko dia le mifampitakosina loatra amina fiainan'olona indrindrandrindra olona tsy dia tena matahotra an'Andriamanitra izy olona tsy dia tena mivavaka izy dia ampoa fotsiny rehefa le hoe mba mifandray dia zay fa mifampitakosina tsy mety koa ianao le miavinavina ny mpivavaka pasteur tsy natao hiavinavina ny mpivavaka tsy natao hoe tsy ifandray aman'olona tsy zay ny zavatra natao amina mpivavaka fa ny mpivavaka tena natao mihitsy ifandray amin'ny olona rehetrarehetra fa saingy tsy natao ifampitakosina ny olona ohatra zao mako pasteur i olona manota io mako ny afarany io tsy maintsy potika io tsy misy ankizy vavy kely zany ka mitohy amin'ny fijangajangana sy ny adalana sy ny fahotana ataony io ka tsy potika ny afarany io ankizy vavy io tsy maintsy potika io tsisy ankizy tafita miditra zany tsisy tanora tafitra miditra zany ka raha mifampitakosina amin'ireo tanora namanao reo ianao mifampitakosina aminy dia miarao potika aminy ianao miarao potika aminy ianao raha ohatra ka misy olona diso ifaneraseranao loatra ka manao afera maloto foa ny olona io tsy ndriko tsara pasteur manao afera maloto io olona ny takosenanao io olona manao afera maloto io mangalangalatra io tsy maintsy higadra ny afarany ohatra tsy maintsy hisy itory io ary ny vokatry ny fitakosenanao aminy dia amin'ny fotoana io olona io misy problème dia miara vovatotra amin'ny olona io ianao azonao miara vovatotra tsy afaka miala amin'io ianao tsy maintsy mamonjy an'io ianao tsy maintsy manampy an'io ianao akany io voly ianao miara mitakosinao nareo zay foana zany pasteur le anisan'ny olana mahazo ny olona maro amin'izao vanim-potoana izao de zay ny mahatonga anatenany zay ny navoan'ny lota teto mako ny takosina atao Sodoma sy Gomora dia niara-potika tao niara-rava tao dia babo tao za dia mitenin'ny olona na ny ampiasana ary aza miavinavina amin'ny olona rehetrarehetra kanefa dia aza dia mifampitakosina loatra amina fiainan'olona fa manjary animbanao io lasa problème ny olona io lasa problème anao jereo nge fa ny olona mpidiso mpinamana loatra pasteur tsy afa-misaraka mihitsy rehefa anatina problème sarotra fa rehefa potika io namanao io dia miara-potika aminy ianao ka afandray mako le hoe sampivavaka ndray mako pasteur misy fahasoavana mifampitakosonao dia mety fampipita fa raha olona mpanotika olona manao afera maloto olona manao ratsy ifampitakosenanao io ahita raharaha ianao taky ny navoan'ny lota zay anankiray le teninao teo iny le hoe aza manaiky asiana zioga tsy atonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa ny lesona farany eto moa pasteur dia ny zavatra nafinaritra zany ohatra zao eo amin'ny andininy fa 1:20 ary io ny mpanjaka Sodoma tamin'ny Abrahama omeo any olona fa ny fananana ento ihany ho anao fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka Sodoma izao efa nanangatanana tamin'ny Jehovah Andriamanitra ny avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy handray tarehetra na fekibo aza mba amin'izay rehetra mety ho anao fa ndrao ataonao hoe izao no nampanakarena Abrahama afa-tsy zay no hoan'ny zatovy sy ny anjaran'ny olona zay efa niaraka tamiko dia nera sy SEKOLY ary Mamre aoka ho raisin'ireo ny anjarany teto zany rehefa niverina i Abrahama avy niady ka nandresy ary avy nanavitra ny tanàna ny Sodoma sy Gomora i Abrahama teto ka nandresy dia faly ery ny mpanjaka ny Sodoma dia rehefa faly ny mpanjaka ny Sodoma dia ozy izy hoe avy alao ary le olonay ny vahoakanay iverina ty aminay ihany fa ry le fananana rehetrarehetra efa ny babony ny fahavalo lasa ny fahavalo
ka navotanareo io ny ry Abrahama menanao reny mba hovalipity kadoanao reny ino kadoanao zany reny mba anafa ny olona ihany no avereno fa reny fananany reny tazonao anao fa nafinaritra be pasteur ny toe-posy ny toetsain'ny Abrahama tsy andray nininina avy aminao ao izy tsy andray nininina avy any aminao a eto aniny ianao avereno aniny ianao avereno any ny fanananao avereno any za tsy andray ozy izy ty ozy izy Abrahama tsy andray fa sody ianao anerina kely any ka ilaza fa izao no nampanakarenany Abrahama tena i Abrahama pasteur manana fahiratatsaina manana fahiratatsaina lany le Abrahama ary tena miaika ary ny olona ohatr'izay hitanao le resako telo hoe aza mifampitakosina i Abrahama nifandray tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma fa tsy nanaiky hifamatotra aminy tsy ndriko tsara zay areveko nanaiky izy hanampy amin'ny mpanjakan'ny Sodoma fa tsy nanaiky hifamatotra taminy io grave be mihitsy angy izy io pasteur ary tadidiko tsara indray andro za eto manome lesona ho an'ny olona mihitsy eto androany pasteur tandremo fa ty tany ty pasteur feno fitaka ary feno fisolokiny mitombo any romanalina ny ratsy ataon'ny olona sy ny fisolokina ataon'ny olona indrindrindrindra nareo mpivarotra indray andro ohatr'izao pasteur no nitranga tany Tamatavy tany misy mpivady anankiray mpanakarena zay mpivarotra grossiste izy reo mpivarotra grossiste ary tena mandeha ny tsenany mampidi-bola mpivavaka izy mivady reo ary tsotra sady malemy fanahy izy mivady reo fa hitana lehilahy anankiray ny fomba namelezana azy pasteur inona ozy izy ianao no nataony tongavany tao izy mivady de mody nitondra etiketiko izy mampivavaka tsika ozy izy samy mivavaka zay amin'ny fiangonana ohatr'izao tsara manompo ny tompo fa de za ozy izy mitady olona ho atokisana ozy izy le lehilahy pisoloky mba tena iara-iasa amiko tena olona ohatra anareo zao hitako ny tsenanareo mandeha tena tianampy anareo de za manana entany de ny entany le rangahy io le pisoloky io mora za ozy izy manana entana de afaka milivre entana ty aminareo de eto ary ozy izy mivady eto fa tsy maninona de ampifanambamboara atsika eo de miara-miasa atsika de nareo ozy izy le pisoloky na tsy manana vola aza tonga de atao toupé ny ana de ataotsika versement de isaky ny mandalo de maka versement fa mitady olona atokisana izaty nataon'le pisoloky de nanatitra entana izy any amin'ny valeur na 40 millions aloha tany ambolohany ka izy mivady amin'ny mampivavaka de tena matoky de nomeny le volan'le olona azonao nanatitra entana indray le pisoloky fa nroany de manao versement izy mivady nanatitra entana indray fa nitelon'le pisoloky de ohatra zay atrany tao anatina ay mois de nanomboka teo am'izay zany le mifamatotra zay le maharatsy be an'le mifamatotra aman'olona indrindrandrindra resaboly io tandremo fa ny devoly mamandrika anao de ny famatotra ndray andro am'izay ngy apisoloky zao ndray ny nataony tamin'izy mivady mba havonjeonareo mivady aloha mitindray mandeha ty ozy izy fa tara be ny entako efa mivoaka ao misambo ihany ozy izy ny entako fa tara nefa za tokony livre etan'olona tena misy la entana hatrany amin'ny 300 millions mba havonjeo aloha mitindray mandeha ty fa ananiko nareo fa za ndray afaka 3 jours de tavavoaka ny entako fa tena le olona nefa efa tsy mandry za tokony livre fa mba havonjeo entana 300 sady efa nitondra camion izy satria efa lasa mifamatotra atram'izay zany nanome entana 50 millions fa tamin'ity indray mandeha ty izy ndray naka entana 300 millions napoka ny indray mandeha atramin'ny menaka amin'ny barika vary amin'ny taonina siramamy amin'ny taonina ny rofo ny tao daholo ny fananan'izy mivady tamin'ny camion izy nga hitatsony vonoany hatramin'ny telefôna hitanao izy mivady tsy nalala pisoloky io tany amboalohany fa ohatrany mpivavaka ohatrany mifampatoka de niditra vente perte mihitsy ane le rangahy zany hoe le entana midiny sady lasa versement na lefa mora jerenao am'zany le afetsena sady nataony mora noho ny hafa de falery izy mivady no aveo koa mbola mandoa versement nataony fotsiny zany zay famatorana de hitany am'izay tsara ny fatotra ny vadieriny am'izay nanapoany 300 millions fa tena miteny aminao fa nijafajafa izy mivady nijafajafa mihitsy hoe olona tsy fantatra ahity olona pisoloky ka amin'ny fiainana pasteur misy manao an'izay fa i Abrahama efa natakatra an'izay
tsy anakifa matotra aminao ampanjaka Sodoma ozy izy so de iteny ianao any arina kely any manao hoe izany no nampanakarena ny Abrahama, izany no nampanakarena ny Abrahama, ka de zao tazony any ny fanananao, tazony amin'ny arenanao, za tsy andraina ny ariariary. Io pastera tena mbola averiko ihany hoe le mifampitakosina manolo te afa pastera manana fiainana mazava ary zay to mahatonga na miresaka foana amina resaka trosa za de miteny foana ao am-piangonana rehefa mitory-teny amin'ny olona ao am-piangonana pastera hoe aza mifampitrosatrosa, aza mifampitrosatrosa. Le mifamatipatotra amina trosa io na samby vavaka raha manimba zavatra ary firy mo pastera ny olona efa miverin-dalana amina resaka trosa. Na ilay tompo-trosa miverin-dalana izay mitako ny volany, na ilay nindrana na ilay ny trosa ny verin-dalana de lasa misaraka ao anaty fiangonana de manimba fiangonana vokatry le fifampitakosenana be loatra, vokatra na fifampitakosenana be loatra manimba zavatra io pastera eo amin'ny fiainana. Ary mila tandremanao ny olona ifandraisanao matetika. Iza io olona io, olona azonao antoka ve, olona tena manahoana io olona io, so de olona anapotika anao izy raha pitso raha afaka pitso, so de anapotika anao izy afaka heritaona. Iza io olona io, za de manoro-hevitra an'izay foana pastera, aza mifandray amina olona diso be resaka loatra. Matetika ny olona diso be resaka pastera matotra anao ary andravanao. Tandremo tsara amina fiainana rehetra. Ary etnisany tena fandrika am'izao de nyresaka vola pastera na fifampivarotana. Fa zay mihitsy nge zavatra ifanarahan'ny mpanjaka Sodoma sy Abrahama eto. Resaka question-na fananana, question-na rena, question-na vola. Hoe ohatran'ny hoe nomena ohatrany hoe cadeau izy fa io Abrahama tsy mandray ah. So de ino no amatoranao ara-pitso ka ilazanao anako rehefa mba misondrotra ary nafinaritra tamin'ny tantarany Abrahama tena tsy nanaiky fa zao ny teniny. So de iteniny ao any arinao hoe zany nampanakarena Abrahama, izany nampanakarena Abrahama. Fa zany hoe fantatry Abrahama tsara fa hotahina Andriamanitra izy ary ny fitahiany Jehovah nampanakarena azy fa tsy nanaiky izy ny hoe andray fananana any amin'ny Sodoma satria any mpanjaka Sodoma satria eritseritra io mpanjaka io ary ho ataony mahorakoraka rehefa orina kely eo satria Abrahama tsy maintsy isandratra, tsy maintsy hiakatra noho ny teny fikasana, noho ny nambaran'Andriamanitra taminao hitahanao ary Abrahama ho ataoko firenena lehibe ianao, hitahanao tokoa tsy maintsy hotahiny Abrahama. De fantatry Abrahama de melo hoe so de tirangatina no alabaraka ara-pitso tsy andray ah, tsy andray ahoy Abrahama fa iandraina zany pasteur. Tandremo ny mpisoloky am'izao fotoana zao, tandremo ny olona ifandraisanao, tandremo ny olona ifampitakosenanao, so de amatotra anao hatrany amin'ny tribunal, hatrany amin'ny polisy, so de animba hatramin'ny asanao. Jereo tsara ary zay le hoe mizaha toetra olona pasteur. Ny olona atokisana ka tena atokisana, tsy ny olona mifandray ray taminao androany, tsy ny olona ny ona tao aminao tao anatina ray volana, tsy ny olona tsy hitanao koa raha hoana ny tena toetrany, fa ny olona am'izao mpamadika. Fa zahao toetra ny olona hiaraka aminao efa elaela ary ny fizahana toetra tao anatin'ny baiboly pasteur de zao miaingany amin'ny kely aloha. Ozy ny voalazan'i Jesosy hoe zay matoky amin'ny kely no mpanapaka amin'ny be. Fa tsy hoe vao mahita olona kely anankiray ianao ary io mandisy fanantenana hatrany amin'ny fainam-pitiavana io pasteur ary mahatonga ny tanora maro mamoy fo satria diso mijery ivelany loatra de mifamatotra amina olona kanjo vao fitaka avy eo vao tena mahatsiaro manenina. Fa taro iza ny olona mifamatotra aminao akaiky ary iza ny olona mifampitakosina aminao fa so de hidiran-doza na hita olana fa taro tsara pasteur Tofy. Zay mihitsy pasteur Ertina mila mamantatra fataro amin'ny zavatra rehetra ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa anisan'ny pasteur zay nahatonga ny Abrahama tena nanangatanana mihitsy Abrahama, zany hoe tena ny voady mihitsy Abrahama hoe zara anga tena tsy andray nininona any aminao mihitsy. Ny antony pasteur dia lay fananana tao Sodoma dia fananana tsy mazava, zany hoe azo tamina loto, afera maloto, resaka kolikoly, resaka vonon'olona, vetaveta, resaka fahavetavetana, zany ny fananana tao Sodoma sy Gomora. Mbola iresaka tsika ao amin'ny pejy 720 amin'ny toko 720 hoe nandravana Sodoma sy Gomora ne de resaka fahavetavetana ary tsy hoe ny olona ihany napatezitra an'Andriamanitra tao fa hatramin'ny fananana tao Sodoma sy Gomora mihitsy.
dia nahatonga an'Andriamanitra tena hoe tezitra tamin'ny Sodoma sy Gomora io. Ary zay natonga ny Abrahama hoe tsy handray nininina mihitsy any amin'izay mpanjaka Sodoma na ny fananana avy eo Sodoma sy Gomora tao. Tsy naka nininina avao mihitsy i Abrahama na dia kely azy, fa izy dia miaina tao anatin'ilay teny fikasan'Andriamanitra foana ny hoe ho tahina tokoa ianao ary ho aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ka tsy amin'ny alalana zavatra maloto na afera maloto, tsy amin'ny alalan'izany mihitsy no hitahin'Andriamanitra azy. Tena marina tokoa ny pasteur tiana hoe amin'izao fotoan'izao tena maro ny pisoloky maro ny pisoloky satria raha mijery zao tsika matetika amin'ireny SMS reny amin'ny telefona na misy SMS alefan'olona dia hoe ianao dia nahazo fifaliana lehibe anao mpandrenesana eo fa nahazo 4 Prado ianao na nahazo Nissan Patrol ianao aty Analalava na aty Namaki na aty Majunga na aty Nosy Belleville. Dia be ny olona sodokan'ilay izy dia voafitaka akandro vola hoe andefasy vola ary aloha hikarakarana ny papier, hikarakarana zao sao dia malagasy maro ny voafitaka. Malagasy maro no vitaka ao anatin'ilay izy. Na eo amin'ity resaka araka ny teninao teo hoe na dia ao am-piangonana azy dia misy olona tonga dia misoloky fotsiny tsotro zao hoe zay dia pino avy any Ambatolampy na pino avy any Ambatolazaka, mialatsiny amin'izay pino avy any Ambatolazaka maka ohatritsika avy any Ambatolazaka zay dia tonga eto Antananarivo dia zao ny zavatra mahavarina fantany daholo io karazana pasteur rehetrarehetra io nefa izy io dia isoloky ary manana fomba toe-panaraka an'Andriamanitra mihitsy izy ety ivelany nefa dia isoloky anao no zavatra nataony. Ka mila fahamailona ny fiainana, mila fahamailona eo anatrehany reny pisoloky reny. Anisan'ny nahatonga ny Elisa mpaminany ihany koa raha mijeritsika ao amin'ny mpanjaka faharotoko fa 5:5 dia ny soratra masina hoe fa hoy Elisa raha velona koa Jehovah zay hitsakanako eo anatrehany tsy handray mihitsy aho ary nanery azy andray izy inamana zany fa tsy nety Elisa, tsy nety nandray zavatra tanina manaboka mihitsy lay nositranony Elisa mpaminany satria fantatry Elisa mihitsy pasteur le hoe nieritreretiny hoe hôpitaly anga ny asan'Andriamanitra na hôpitaly ny fanasitrana natao amin'i Jesosy. Ary indraindray dia misy olona mpanan-karena manao an'izany na olona mpanambola rehefa marary izy dia te hivity pasteur na te hivity fametraha-tanana hoe makandresonareo aty an-trano fa itoko ny taxi dia mba homena kely ohatran'izao nareo, tsy zavatra ohatr'izany mihitsy ry havana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny fanasitranana tsy vidiana fa maimaim-poana. Ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao dia fanoloran-tena, ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao dia enao miaiky. Ary zany inona natonga ny Abrahama tsy tetana indray ninina tamin'ilay mpanjaka ny Sodoma satria tsy niaiky ny fahotana hoe inona nahatonga azy ho babo, tsisy fekekeloka mihitsy. Fa izy indray tonga dia nizesta be rehefa tavoavoaka ny Abrahama vany manao hoe tonga dia omeko anao daholo, bon omeko anao ny fanana rehetra fa ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy ihany no makaty dia zany mandaminazy dia fa ozy Abrahama entany daholo raha katiny ianao fa za tsy mila satria fantatry Abrahama mihitsy hoe misy avinavina. I Abrahama nanantena mihitsy hoe mba hibebaka koa Sodoma sy Gomora ary Andriamanitra ny andry an'izay tena mba hiaiky ny fahotana izy mba hanolo tena ho an'Andriamanitra amin'izay izy nefa dia tsy hita le izy pasteur fa vao mainka frère ihany dia ozy Abrahama hoe alao hidaboko aniny ianao fa tsy mila nininina avy any aminao ohatraohatr'izay pasteur tiana ny zavatra niseho tamin'ity tantara ity zay ampitaitsika amin'reto mpeno reto hoe ianao anie fanetretena ny ilain'Andriamanitra aminao, fanoloran-tena lalina ny ilain'Andriamanitra aminao, tsy frère ihany, tsy mbola manana ampo ihany nefa efa ravo efa potika. Misy olona be dehibe na votana mpanompon'Andriamanitra pasteur tena Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra nanavitra azy fizy indray mbola mirehare indray hoe tsy resaka vavaka zany rakany na afaka an'io za dia mahita olona ohatran'izany. Ndre mandeha nisy zazalahy zay nalemy io zazalahy io, nalemy resaka famisaviana moa pasteur tena dia nentiny fianakaviana izy io ivavahana dia vao tonga tao amin'ny trano fivavahana ivavahana ndre tonga dia nitsangana niala le devolona matotra azy tonga dia nitsangana dia ozy le fianakaviana tsy mety tsy mivavaka fivavahana ve dia asitrana an'io fa atao entinary amin'ny omby asy ohatran'izao dia nentiny zareo tany amin'le omby asy ka tsy natohatra koa le mpivavaka vao nentiny tany tapabolany taorinan'io dia maty, tapabolany taorinan'io dia maty satria tsy nahinanome voninahitra an'Andriamanitra. Betsaka amintsika nefa potika
ary fivavahana sisa no ilainao vavaka no ilainao io aretina kansera mazo anao io fiainanao efa miamtotongana miapotika miavizana io fivavahana no ilainao mbola mieritetritety mpanompo sampy mbola itety anireo karazana hoe ary misy may ary misy zao nefa efa tsy zantsony fa efa tena hoe vavaka sisa no ilaina de tsy ampy fanetetena ohatran'le mpanjaka Sodoma sy Gomora manatona n'Andriamanitra fa tianao izy ary vonona ny andray atsika izy manarady any Abrahama zava-dehibe zay pasteur anisan'ny zavaratsapa farany tamin'ny Abrahama de izy tsy nanaiky fividim-bola mihitsy ary tsy nanaiky mitambazana vola ary tsy nanaiky ho fantatry le mpanjaka mihitsy hoe tsy vola ny fiainan'ny Abrahama fa fantatry le mpanjaka ny Sodoma mihitsy hoe tena Andriamanitra ny ambadika iranga io tena zava-dehibe tokony falaitahaka ho atsika pasteur zany pasteur hoe tsy ho voavidin'izaniza vola ianao ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ijoroany mba tsy ho tambazan'ny olona vola ianao ka sanatry ny vava tsy sa hitorony marina tambazan'ny olona vola ianao de tsy sa ikitikitika ny vie privé an'ny olona na de efa misy adalana sy fahotana mafaty ataon'ny olona reo am-piangonana fa anapasahina ohatry ny Abrahama tsy ho voavidina inona na inona fa rehefa sitrapon'Andriamanitra de sitrapon'Andriamanitra ivavaka tsika mino zay tompo fa izay teninao sy fampianarana zay de afanay miangy ary reto vahoaka sy mpanaraka anao reto de ho tahinao reo ho feno fahasoavana ireo ho feno fitahina ireo mino fa izay teninao zay dia ampindray afahanay manao dingana mandeha lavitavitra kokoa ka tsy ho varina amin'ny zava-poana sy amin'ny adalana fa hanana toe-potaka ny toe-pony Abrahama tompo ianao nomba ny Abrahama na de vitsy anisa ary izy tena mpandresy azy ianao ary ianao no nanome fahendrenina azy ka natonga azy tsy te hitakosona amin'izao tontolo zao mihitsy tsy te hifamatotra amin'izao tontolo zao mihitsy fa nanana fiainana masina miaraka aminao ary fiainana madio teo anatryanao mba ho taky zany any ny fiainana tsirairay avy reto any tompo manomboka etiko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen zay pasteur ny azo ambara fa dia mitoy ny lanonana manaraka eny tompoko de ho amin'ny raha-pitsondray raha sitrapon'Andriamanitra veloma daholo veloma daholo.